Dadidi. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsy amby filomisato akemby folo. Mba te hanontany kely aneny raha manana fotoana malalaka hoe neny. Ny fotoana malalaka moa ve ho hita be ihany fa azonao apetraka foana ny fanontaniana. Soary neny. Inona ho any tena antony antoneny an'Andriamanitra ty? Ohatray. Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika anaka. Ary tiantsika izy hatramin'ny voalohany. Tiako izy dia tompoko. Zany ve? Zany mihitsy? Tena izany. Zany tokoa? Tena izany ho iaminao. Ka tsy zany aloha ny hitanao amin'ny fiainako e. Zany ka zay mihitsy mampalasa saina hoe ahoana ary ahoana tokoa ary ka izao anerineny mampatonga amin'ny mieritreritra zany. Mieritreritra hoe fa maninona ny olona anankiray ty olona anankiray raha amin'ny fiainana amin'izao misy ankizy lahy anankitelo zay hitako ny resaka tary an-dalana tary dia samy miteniny azy eo ny traikefany amin'izay fitiavana vehivavy eo moa izy telo. Za mihaino dia mihaino fotony mba mahaliana fa tsy nataoko hitany hoe mihaino dia resaka hoe inona ny lahy ny itiavan'ny vehivavy dia hoe ka satria tsara tarehy dia sasany hoe ka maninona izy manan-karena be ny ray aman-dreny. Zany lesika ividaniny an'izao ny patalohako ninona avy any amin'ny dolo. Rehefa mandinika zany ary neny amin'ny fitiavana eto amin'izao tontolo izao tena misy an'izany mihitsy tena hoe rehefa mila zavatra dia tia olona. Ka izao ny fampitoy mihitsy le resaka fa tsy haiko na tena tiany tompo anontany an'ity aneny mihitsy amin'ny ality ngamba fa dia tany anaty fiarakodia indray dia naheno olona niteny olona miangona ary amin'ny fiangonana tsy tadidiko tarifa fa tsy dia lavitra antsika fa tsy fiangonana amintsika aloha fa hitako miangona foana le olona za zao dia ozy izy le ranga hoe izy on zany zao avy nitady vola dia zao tsara ny resaka zareo hoe za zao dia avy nitady vola fa tsy mandeha mihitsy any amin'ny fiainana raha tsy misy ny vola ny alo dia tsy ny antony ivavahan'ondriny iny zany mihitsy lazay ny antony ivavahan'ondry dia hitady io vola io ihany dia ahoana ho izy neny ny ataony safosafony amin'io vavak'io ny Andriamanitra dia mandrotsaka vola ho anazy dia tsy maintsy ampiana kely an'ilay odi-gasony fa rehefa tsy hanao ve ny avatsy tsy manao ny avatsy zany ondriny eny ka mandinika ihany aho hoe zany tokoa ve izy te hoe ampilahariny zany ny odi-gasy sy Andriamanitra ary ny antony ivavahany dia azom-bola azahoana zavatra azahoana fitahiana azahoana zavatra fotsiny noho ny tsy misy akasitrahan'Andriamanitra azy amin'izany na ny kely ary ka izy kosa mba mivavaka zara ry izy mivavaka ary ny tsy mbola hitanao nga anaka le ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:5-5 manao hoe ahoana aleo mihitsy aloha vakiko mihitsy ny 4:20 tapany farany sy ny 5:20 zao vaky ny teny izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anatin'ny tempolo natao tanana sady tsy mba tompon'ny tanan'olona tao mila zavatra tsy mba tompon'ny tanan'olona tao mila zavatra tsy mba tompon'ny tanan'olona tao mila zavatra izy tsy ankasitran'Andriamanitra zany raha hoe mba mivavakako zany olona zany eny filan-javatra ny eno hitadiavany zay mihitsy izy atony fitaovana fotsiny Andriamanitra zany zany fomba fiteliny zany azy hoe safosafony amin'ny vavaka Andriamanitra mba hanome zavatra azy zany ve dia mba izy tena manao tsinitsinina an'Andriamanitra mihitsy izy sombinaiko tena soa fanazava ny saiko fa zany reny ny eritreritra hoe zara reny olona reny mahita an'izay hevitra izay ivavahany tsy mba tompon'ny tanan'olona toa mila zavatra Andriamanitra ivavahantsika tsy mba tompon'ny tanan'olona toa mila zavatra izy asan'ny apôstôly toko 7:20 andininy 5:20 andraso lovakiko hoe sady tsy mba tompon'ny tanan'olona toa mila zavatra izy zany mihitsy zany hoe ny dikan'izany dia izao raha filany zavatra no ahatonga le olona hoe mila an'Andriamanitra filany zavatra fa tsy filanan'Andriamanitra zany zay le vavaka diso toerana zay mihitsy manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho filany zavatra izy Andriamanitra tsy tompon'ny tanan'olona toa mila zavatra tahaka izany fa ny tediavin'Andriamanitra dia fo mankasitraka ny fitiavana zay atolony
azonao le izy aleo mihitsy ny fitiavantsika fa rehefa may mankasitraka kosa ianao a de ozy hoe satria izaho no ny raketa amin'ny fitiavany de amonjy azy ah fa raha ohatra ka noho ny fitiavam-bola no mahatonga anao hivavaka na hoe fitadiavaka arena sy ny sisa arena zany izay mihitsy ny arena sy ny voninahitra zany ny Andriamanitra ao ka Andriamanitra tsy mba tompony ny tanan'olona atao mila zavatra ampianarina ny olona rehetrarehetra zany reneniko na izara mbola tsy nahay an'izany asan'ny apôstôly toko 7:25 tapany voalohany eo misy amin'ny anaran'i Jesosy sady tsy mba tompony tanan'ny olona atao mila zavatra izy tsy mba tompony ny tanan'olona atao mila zavatra Andriamanitra asan'ny apôstôly toko 7:20 andininy 5:20 Umbay mitadidi. Ataoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao